Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Raha isika dia niazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika no oka ireharehantsika. Ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velo. Izy no namonjy antsika sy nanafika antsika. Ankafaliana ankaravogna no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diosèse. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo jiaby tratran'izao alakamisy masina izao, izay andro fiandohagna amin'ny Tridium Pascaly sady andro atsiarovagna manokana ny namoronan'i Jesosy Kristy ny Eucharistia. Dia faly miarahaba ny pretra rehetra izay tonga fety anio. Koa amin'izao alakamisy masina izao dia vakitenitelo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vakiteny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Exode. Tamin'izany andro izany, izao no lazain'ny Tompo tamin'ny Moïse sy Arona tany amin'ny tany Egypta. Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonana Israely rehetra ataovy hoe, amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, samia ianareo maka zanak'ondry iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia hikambanany amin'izay namany akaiky azy indrindra izy, arakaraka ny isan'ny olona, fa arak'izay tokony ho an'ny olona iray no hanisanareo ny olona hihinana an'io zanak'ondry io. Dia ho zanak'ondry tsy misy kilema sady lahy ary efa herin-taona ny alainareo, dia zanak'ondry na zanak'osy. Dia ho tananareo izy hatramin'ny andro faha-efatra ambin'ny folon'io volana io, vao samy hamono azy ny fiangonan'ny Israely rehetra amin'ilay takariva iny. Hangalana ny rany, hatentina amin'ny tolana roa sy ny tatom-baravaran'ny trano hinanana azy, ary ho hanina amin'io alina io ihany ny nofony. Voatsatsy amin'ny afo no hinanana azy,
miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy. Ary toy izao no hinananareo azy. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paul apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinthy. Ry kristianina havana, izao no noraisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny alina namadiagna azy igny Jesoa dia nandray mofo ka no nefa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe raiso aro ano fa vatako ho anareo manaova izao ho fahatsiarovagna ahy. Toy izany koa no nefa nihinana dia hoy izy ka lisy fanekena vaovao amin'ny rako ity manaova izao ho fahatsiarovagna ahy isaky ny misotra ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotra amin'ity kalisy ity ianareo dia magnambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviana. Zany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Amin'ny taranakareo mifandimby ho zavatra lalahatra haharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Soratike, Andriamanitra, Ilaisituatike, Mirani Kristi, Nikalisi soratike, Andriamanitra, Nuirasatike, Ainamini. Nikalisi soratike, Andriamanitra, Ilaisituatike, Mirani Kristi, Nikalisi soratike, Andriamanitra, Nuirasatike, Ainamini. Natokana nisy nanezikash, nilazaza hoe farafahoriny, nataisa homamy navaky hoe fandainy avokoa ny olombelona. Iny nanavariko ny tompoko, maro misonga taony, raiky ny kalisy mpamonjena, azokony anarany tompotsika, ny kalisy soratike, Andriamanitra, dia ilaisoatsika, ny rany Kristi, ny kalisy soratike, Andriamanitra, nuirasatike, Ainamini. Efaky ny voady zay nolazaiko, efaky anatrehan'ny firenena, tsy zakany tompo tokoa ane, ny hoe afatsy zay minoa azy. Tompo satria mpanompo aho, satria mpanompo matokena aho, zanaka mpanompo vavina aho, indro nigadraka solina aho. Nikalisi soratike, Andriamanitra, dia ilaisoatsike, ny rany Kristi, nikalisi soratike, Andriamanitra, nuirasatike, Ainamini. Anatina sorokisarana, yazoko ny fokony anarana, efaiko ny voadiko tamina aho, efaiko anatrehan'ny firenena, efaiko ankiantany tranona aho, Jerusalema tanànana aho, mandeha isotra ny raisitsika, ny zanany mety no tiatsika, Nikalisi soratike, Andriamanitra, dia ilaisoatsike, ny rany Kristi, Nikalisi soratike, Andriamanitra, nuirasatike, Ainamini. Nikalisi soratike, Andriamanitra,
dia ilay sotroatsika ny rany Kristy ny kalisisavantsika anandriamanitra no iraisantsika ainaminy. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havagna, izao no noraisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny aligny namadiagna azy igny Jesoa dia nandray mofo, ka no nefa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe raiso aro ano fa vatako ity ho anareo. Manaova izao ho fahatsiarovagnahy. Toy izany koa no nefa nihinagna dia hoy izy, kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity, manaova izao ho fahatsiarovagnahy isaky ny misotry ianareo. Fa isaky ny mihinagna ity mofo ity sy misotra amin'ity kalisy ity ianareo dia magnambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviany. Zany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny e Andriamanitra. Ombatsika mianakavy an'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratan'ny Masindahy Joany voninahitra ny ho anao ry tompo. Talohan'ny fankalazana ny Paka dia fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialana amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray. Ka rehefa notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia afara fitiavana no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva i Jodasy Iskariota zanaky Simona moa efa nomeny demony hevitra hamadika azy, i Jesosy kosa nahalala fa efa napetraky ny iray eo an-tanany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no miaviny sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana teo am-pihinanana i Jesosy. Napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famohana dia nisikinany. Rehefa izany napidina rano tamin'ny tavy izy dia nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namafa azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanatona ny Simona Pierre Jesosy fa hoy Pierre taminy, andre ianao ve tompoko no anasany tongotro? Namaly Jesosy hoe tsy fantatrao izao izay ataoko, fa fantatrao any aoriana. Dia hoy Pierre, sanatria tsy anasany tongotro na ovinanaoviana ianao. Ka hoy Jesosy, raha tsy ho sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko. Namaly Pierre hoe tsy ny tongotro ihany ary tompoko fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio nefa tsy ianareo rehetra. I Jesosy no nanao hoe tsy ianareo rehetra no madio satria fantany ilay hamadika azy. No nefa voasasany Jesosy ny tongotry ny mpianatra dia nandray ny lamba izy ka nipetraka indray ka nanao tamin'izy ireo hoe
moa fantatrareo va izay nataoko taminareo. Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo. Fa izany tokoa aho, ka raha izaho tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia tsy maintsy efa nasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, manomboka amin'izao alakamisy masina riva izao, ny fankalazana mahazatra ansosika hoe Tridium Pascal, ny atao hoe atelona masina ankalazasika ny Paka. Ho ansika tokoa manko, araky ny averimberisika matetika, de sady fahaserovana no fiainana izay ankalazasika no ny asan'ny fanahy masina. Ary zany no ataosika amin'ny alalan'ny liturgia izay asan'Andriamanitra, ka izao atelona masina izao no azo lazaina mampisongadina an'izay liturgia asan'Andriamanitra izay. Sy sinema zany no ataosika, sy sanatria manao teatra isika, fa ahatonga izay ankalazaisika sady ampasiaro asika reo fotoana lehibe ny ainan'ny Kristy tombosika, na ahatonga ny famonjena ho asika no zary aina mamelona ny maha EOV missionnaire vita batemy ao ansika. Ka izao no vanim-potoana lehibe indrindra amin'ny liturgia, amin'ny fiainasika an'izay fankalazana zary fiainana izay. Andro lehibe ho ansika tokoa ary izao andro zay atelona masina ankalazasika an'izay famonjena zay, fa indrindra moa amin'izao andro sarotra etesika ny coronavirus zay ansosika hoe korontana virus, feno tebiteby isika menakavy, satria araky ny averimberisika matetika sy krizy ara-pahasalamana fotsiny izao krizy etesika izao, fa krizy mandrava hatramin'ny fototra ny mahaolona ansika, mampasiaro ny faharavana tamin'ny fahotana tamin'ny fototra isoran'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra, fa famindrapo tokoa izy, ka sy namela sika ka naniraka an' Jesoa zanan'ilay tokana amerina indray amin'ny asina mahazanaka ansika. Tonga nofo Jesoa ary nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana, izy izay sy nanota nanaiko fahotana mba handrava ny fahotana, zany hoe lay korontana lehibe indrindra, mba anarina indray izay rehetra efa potika sy rava ao anatin'ny fanekempihavanana vaovao, araky ny voalazan'ny Jeremia mpaminany tamin'ny alahady 15 ataoko ao anatinareo ny lalako, de sady hosoratako ao am-ponareo, ka ho Andriamanitrareo aho ary anareo ho oloko. Izay ny Paka. Tonga olon'Andriamanitra isika, zanak'Andriamanitra isika, ary dia miroso amin'ny depart vaovao, faingana vaovao isika. Mankalaza ny Paka isika mandritra n'izao atelona masina izao, mandritra izao Tridium Pascal izao. Paka zay midika fandalovana ny ala amin'ny fiainana sy zarizary ity korontana virus ty, mitondra amin'ny fahafatesana ka mampiditra sika amin'ny fiadanana lavorary. Mirefarefa amin'ny tany ny fiainasika raha potika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, raha potika ny fifandraisasika amin'ny namana, raha potika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, noho ny etraketraky ny rasy, noho ny fahotana, ary eo indrindra no mitranga amin'izao ka hitasika raha mandinika sara ny zava-misy eo anivon'ny fiainansikisika ankehitriny.
ary milaza miara-mahita isika fa potika koa ny fifandraisasika samy olombelona no ny fosika anjakan'ny rasy dia anjakan'ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina, ny lainga, ny fitapitaka, ny risoriso, ny fampanjakana ny sirarany. Vokatry zany rehetra zany zay avy eo amin'ny fosika dia herisetra no manjaka izy tseroa vonin'olona no miensika matetika sy fandriam-pahalemana no manjaka mandry andriranasy ny vahoaka. Ny lozikan'izao tontolo zao, ny hevitry n'izao tontolo zao no entsika mamolavola ny fifandraisasika ka ireo madinika indrindra sy manan-kateherana no mandray ny voka-drasy ny zao rehetra iainasika izao satria ady sy famonona no manjaka. Izany koa ny manjaka amin'ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana sy ny manodidina asika potika ny tontolo iainasika ankehitriny noho ny fitiavana mandringana ny zavaboary, nefa isika ihany no mandray ny voka-drasiny mandrora misy lany isika hoy ny averimberisika matetika. Izao tokoa ary no irososika amin'ny famonjena hoentin'Andriamanitra. Ka raha mankalaza n'izao atelona masina izao sika dia mampiditra sika amin'ilay fifandraisana vaovao navozin'ny Kristy tamin'ny alalana ny loran'ny tenany tamin'ny hazo fizaliana, io lay fanekempihavanana vaovao ka miditra amin'ny fanekempihavanana vaovao sika araky ny lazay sika teo am-pendohana sy fahatserovana fotsiny ary izao ataosika izao fa fankalazana ka mivelona azy sika. Tadiditsika sara fa tamin'ny heritaonan'izao dia nihiboka isika rehetrarehetra ary dia tamin'ny alalan'ny ireo tambazotra sosialy no niezahsika ny velona an'izao atelona masina izao. Ka izay indrindra no nanovan'ny papa ika mafy de mafy ao amin'io encyclique Fratelli Tutti, ary io no mbola alalinsika amin'ny alalan'ny afatra pastoraly na horendrika isika satria manaraka ny lozikan'izao tontolo zao ka samy mandeha samy mitady ka mifanapotika na ho tafita isika satria mifampisimbona mifanasoa mikasaka ny sohoimbonana. Tandremana efa hoy ny papa so efa tara isika ka mila fiovampenitra mahery vaika, changement radical de comportement izao andro sika izao. Ka izay fiovampenitra mahery vaika izay no manosika sika anao dingana vaovao ary izay fanaovana dingana zay ny dikany hoe passage miala amin'ny toerana rasy ka miditra amin'ny fiainam-baovao, sy départ zéro hoy isika fa sy hoe sy hisony fa fiainam-baovao no entsika, zany hoe départ vaovao ao entan'ny fanahy masina. Ary de zay ny Pentecote nihiboka tao amin'ny cénacle ireo apôstôly niaraka tamin'ny masin'ny Maria ka niroso amin'ny fiainam-baovao. Ka raha mankalaza an'izao atelona masina izao tokoa ary sika de oka iroso amin'ny fiainam-baovao, départ vaovao. Izany nodinisika sy ho alalinsika amin'izao atelona masina izao lay fanova sika dingana vaovao, lay anaovasika départ vaovao manomboka amin'izao alaka misy masina izao amin'ny zoma masina ka amin'ny sabosy masina ary ny alahadin'ny Paka. Fototra sy loharan'ny fiainana sy ny finoansika izao tridium pascaly izao kararotsika ary ry kristianina havana ibanjina ny fizalian'ny Kristy sika ka iaraka ifansika amin'ny Kristy mba iara-maty aminy amin'ny fahotana ka
hiaraka isangana amin'ny paka, ka paka fisanganako velona no ankalazaisika. Ndeha ary atomboka sika midinidinika mikasika an'ireo tenin'Andriamanitra arosiny eglizy ny an'ity izany firososika lalindalina koa amin'ny fiainana kristianina izany. Ny evanjely androany mampasiahy asika ny sakafo farany niarahany Jesoa tamin'ny mpianany, ary tiany eglizy ho sapasika lalina tokoa ny fiesika rehetra nataony Jesoa niaraka tamin'ny mpianany nandritra anio sakafo niarahany tamin'ny mpianany io, ka sady efa mampibanjina sika an'izay sakafo iarahasika amin'ny Jesoa ny Eukaristia, ary efa mampibanjina sika ihany koa ny sakafo iarahasika amin'ny Jesoa any amin'ny fiainana mandrakizay, no sady koa mampibanjina sika fa ny fizalian'i Kristy dia iombonany aminsika, ary dia izay no Eukaristia zay ataony miaraka aminsika raha nandray ny vatany izy, nandray ny mofo ka nolazainy hoe vatako ity. Raha nandray ny raha koa izy dia manambara ny fizaliany, ary io no vakiteny ataony hoentsika amin'ny vakiteny faharoa fampianaran'ny mason-dahapoly. Matetika raha niresaka ny tenin'i Jesoa dia ao amin'ny evanjely no matetika andrenesasika azy. Eto anefa dia i mason-dahapoly no mampasay asika izany amin'ny vakiteny faharoa, ary zay manapirofo i mason-dahapoly zay sy nanatrika an'io dia apôstôly ihany koa, satria nandray ny fanahy masina sy ny fahasoavana araky ny voalazany raha teo moa zany. Ary dia zay no rezika force angovo ho asika manatrika izao fankalazana izao zay lazain'ny mason-dahapoly eto, mampanampy asika andray koa an'izao fankalazana izao kazary fiainasika. Ka raha ny ao amin'ny evanjely indrindra ary no jeresika ny fiesika nataon'i Jesoa dia nanasa ny tongotra ny mpianany izy, ary nanambara fa fanehoam-pitiavana manontolo ary fanambarana fahavononana anompo ary lalana ahafahasika ampiova izay zavatra potika sy rava eo amin'ny fiainasika, zany hoe ireo fifandraisana fototra telo zay potika voalazasika teo dia amin'ny alalan'eo fanasa-tongotra zay mira fanompoana. Amin'ny alalan'ny fanompoana tokoa no ahafahana manova n'izao zava-misy iainantsika ankehitriny izao, ka irosona amin'izay fampizorona ny frately tuty ny mahaolo raika asika izay. Ary io no antitra terin'ny papa ao amin'ny faminy encyclique, ka ny fanompoana no entina andresesika ny rindrina rehetrarehetra sy ny rasy rehetra. Ny fanompoana midika fitiavana maimaim-poana, fitiavana sy misy takalo. Raha mifankatisika dia miova ny fosika, ka mirindra tsara ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, milamina ny fifandraisasika samy olombelona eo anivon'ny fiarahamonina, mamokatra ndray ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Io isika teo no asongadin'ny papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti, olo raika sika ziaby. Ary io no tiany Jesoa ampiarina, tiany Jesoa ampianarina amintsika, satria raha ny teny izy hoe ny afantaran'olona fa mpianatra ianareo dia ianareo mifankatia, ary ny vavaka izy amin'izao alakamisy masina izao mba ho irayane izy rehetra. Ka ny lalana ary ny fanehoana an'izay
dia amin'ny alalan'ny fanompona. Aoka sy diso hevitra isika fa izay no lalana ary fantatra sika i Jesoa fa sy mba manao kobakambava fa ny henany izay nampianariny ka nampianatra izy mba hifankatia isika ka ny fifankatiavana ty sy ho hita raha sy ao anatin'ny fanompona ary izay ihany koa no antony niansony ansika izery ny bebe kokoa ny fiainakaviana amin'izao andro sarotra izao satria ny fiainakaviana no mitondra faisana araky ny averimberisika noho izao krizy izao ary raha miresaka ny fiainakaviana isika dia oka ho sapasika ny dikan'izay fiainakaviana izay sy ny hoe ankohonana fotsiny fa ny fiainakaviana mivelatra kokoa ary io no hodinisika amin'ny afatra zay atolotra ansika amin'ny annexe fahatelo mba ho isy izay firosona amin'ny fampizorona ny fiainakaviana araky ny sitrak'Andriamanitra zay ansosika hoe fiainakavian-janahary ahafahasika manavaka azy amin'ny fiainakaviana voajanahary. Sy ho isy koa zay mahaolo raika ansika ziaby zay raha sy ao anatin'ny fanompona entan'ny fahamarinana sy ny fifankatiavana ary ny fifampisimbinana. Io fanompona tokoa no any manosika ny tsiraray ikasaka ny soa iombonana. Midera tsy misaotranao tokoa ary zahay Andriamanitra satria manana ohatra velona raha izany resaka fanompona izany akoatra ny Kristy zanakao fa eto amin'ny nosinay Madagasikara dia nomena ohatra velona izahay amin'ny alalan'ireo olo masina sy olo sambana malagasy. Ao Victoire Rasomanarivo, ao Lucien Botovoasoa, nasongadina manokana izy menadamianaka satria renim-pianakaviana ary ray-pianakaviana. Araky ny voalaza teo, ny fianakaviana tokoa ny tena mitondra faisana, victime amin'izao krizy tao, ary ny papa nanolotra ny Masinday Joseph ho modely sy mpivavaka. Mila baba izao andro izao, mila fondray, mila fondreny, mila fondray amandreny izao tontolo izao ny papa. Engany mba ho tahaka ny Lucien Botovoasoa, tahaka ny Victoire Rasomanarivo isika ary izy reo no niena an'izay fanompona izay dia nampiova ny fifandraisana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanompona ny namana. Fantatra sika ny zavatra nataony Lucien Botovoasoa, fantatra sika ny fiainan'ny Victoire Rasomanarivo zay sy ny sahatra ny karakara sy nanompo ireo ny madinika. Fanompona midika fitiavana ary fitiavana no mampiray amin'Andriamanitra. Engany araky ny voalazan'ny papa mba samy ahitana sy samy ahita sy velona ny vokasion ray ireo ray amandreny rehetrarehetra. Ny fanasa-tongotra dia efa manambara ilay fanolora-tena nataon'i Jesoa teo amin'ny hazo fizaliana araky ny voalaza sika teo. Azo lazaina fa sakramenta manambara ny famonjena nentin'i Jesoa ny fanasan'ny tongotra n'ireo mpianatra. Sara nefa no fantatra sika fa nanorina ny Eukaristia izy tamin'ny alakamisy masina ary dia izay Eukaristia izay mitarika sika ibanjina araky ny voalaza sika teo ny hazo fizaliana. Sara songadina koa ny resaka ny fanaovan'i Jesoa sy Pierre tamin'ny fanasa-tongotra io. Saika sy nanaiky ny fanasany ny Jesoa ny tongotra azy Pierre ka nivalian'i Jesoa hoe raha sy sasako ianao dia sy anana anjara amiko. Ny tian'i Jesoa ambara dia ny fomba ray sy mainsy atao zany hoe ny fanasa-tongotra zany mba imbonana tanteraka aminy satria tonga anompo fa sitompoina izy. Manambara fifankatiavana araky ny voalaza sika teo ny fanompona. Manambara fa sy misy sony ny elanelana ka izany natonga ny Jesoa ny laza fa fampianarana no omeko anareo ka oka anao izany amin'ny rahalanareo ianareo. Hoy Jesoa,
moa fantatrareo va zay nataoko taminareo, ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa zany tokoa aho. Ka raha izao tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo, ianareo samy anareo koa de tsy maintsy hifanasa tongotra, satria nomeko fianarany anareo mba anaovanareo toy ny nataoko taminareo. Azo lazaina izany fa famitinana ny fiainan'i Jesosy manontolo ny nataony tamin'ny alakamisy masina. Izay ny antondiany teto tany, anompo ary zay fanompona izay no mitondra ny famonjena. Ka tiany ho sapany mpianatra izay, ho sapa sika. Ohatra lehibe ny nataony Jesosy manambara ny sakramenta fanorenana io fanasany Jesosy ny tongotra ny mpianatra io. Fanorenana sy fanavotana sika ary lalam-pamonjena ho ansika, io ny tanterahiny Jesosy io. Ary ny famakinany mofo dia manambara izay ihany koa, ary zay ny Eukaristia ifampizarana am'izao paka izao, hitondra sika amin'ny famonjena, ary aza gaga ary sika fa tsy misy fankalazana amin'ny zoma masina rampiso, satria miandry an'izay fandreseny Jesosy amin'ny ny rasy rehetra zay manakorotana sika izao. Ka tsy hoe maty Jesosy fa mamono ny rasy rehetra, tsy hoe nilevina i Jesosy fa nandevina ny rasy rehetrarehetra tao am-pasana. Ka am'izay miandrahandra ny fisanganako velona isika, ny fahazavana, ary de izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka zary génération mpanorina isika, génération de baptiseur isika, ka raha te ho taranaka manorina tokoa isika, de tsy maintsy amin'ny alalan'ny fahafoizana, amin'ny alalan'ny fanompona no lalana mitondra sika amin'izay fanorenana izay. Zay tokoa ry kristianina havana, tsy resabe fosiny ny fanompona fa tsy maintsy misy fahafoizana. Ary zay no nataony Jesosy teo amin'ny hazo fizaliana, nafoy ny ainy izy, nandasaka ny rany, ka izay fahafoizana izay no nampiombona ansika, ka natonga azy ho fihavanana ho ansika. Ka raha ty sika anorina fiainam-baovao ao am' Jesosy, dia tsy maintsy manana an'izay fahafoizana izay sika. Ka zary eo ave missionnaire vita batemy, iraina ho tabernakla velona, manorina ny ETA amin'ny lalan'ny fanompona sy ny fahafoizana. Teo amin'ny fomba ny zody, ny mofo de tena sarobidy, manambara haina, fanomezana haina, aina ny mofo. Hitasika amin'ny evanjely zany fa ireo zay voilikiliky ny fiarahamonina rehefa noraisiny Jesosy sy nansoiny tahaka ny Zake, tahaka ny Matio, de ny afara tamin'ny fiaraha-misakafo. Manambara fiainam-baovao ao am' Jesosy ny famakina mofo, ka oka isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika ho saroatsika fa fiombonana aina amin'ny Jesosy, ary mahatonga sika olo raika tanteraka ny famakinany mofo ny Eukaristia. Ka aza ho sika aim-baovao, aza ho sika ny vokatry ny fanavotana tamin'ny Jesosy nanolotra ny ainy tamin'ny hazo fizaliana. Am'izao andro fankalazana nanorenany Jesosy ny Eukaristia zao ary, de oka isika sy ankalaza sy atsary fosiny ty ivelany, ka faly manatanteraka ny fiesika, fa oka ho zary fiainana ho ansika ny fanasana ny tongotra, ny fanompona, ny fanolorany Jesosy ny tenany amin'ny alalan'ny mofo sy divay, ka andresasika aina, andresasika ny ainy. Ataovy izao fahaserovana io Jesosy, zary hoe ve tokoa isika raha manao zay nataony Jesosy, ary zay ny maolo raika asika ziaby, fratelli tutti. Ry kristianina hava malala, aokary isika isaky ny mandray ny vatan'ny Kristy araky ny averimberiko matetika, mandray ny vatan'ny Kristy manambara ny fekepinona, ka
i Kristy tokoa no raisika ka izay no anasako asika amaly mazava. Amen. Isaky ny mandray ny communion mba hoeny sara ny valiteny ataosika anambara asika ny fiombona sika tanteraka amin'ny Kristy lay nanaiky izaly nanompo asika nanolotra ny ainy izy zay sy nanota nanaiky ho fahotana mba andrava ny vokatry ny fahotana. Mitoetra amin'ny Kristy tokoa isika ary toerany rehefa mandray ny communion. Ary zay raha teo moa ny dikany hoe communion, izy zay naneo lay farafitiavana tamin'izy nanasa ny tongotra, de izay farafitiavana zay ihany koa no mibaribary tamin'izy nanolotra ny ainy tamin'ny hazo fizaliana. Ho resika amin'ny evanjely rampiso fa misy rano sy rà mivoaka ao amin'ny fony, io no mampibaribary ny fanorenana vaovao ao amin'ny eglizy, mampibaribary ny fitiavany asika. Izany no mahatonga asika mba manokana ihany koa ty aliny alakamisy masina ity iombina aminy raha miara tory aminy isika dia iombina aminy tokoa ary de manentana asika tokoa hiaraka aminy mba hiaraka isangako velona aminy. Ry Jesosy Tompo, nametraka ohatra velona ho anay ianao amin'ity alakamisy masina ity. Fampianarana velona no atolotra anao aminay. Maro ny zavatra naneonao zany ohatra velona izany. Ao ny fanasana tongotra zay nampibaribary fa sy tonga ho topoina anao fa nompo. Ary zany ny lalana ampiova ny fifandraisanay amin'Andriamanitra sy amin'izay samy olombelona ary amin'ny zavaboary ka amin'izay dia ho rava ity korontana virus ity ka hitondranay amin'ny filaminana. Ry Jesosy, nametraka ny Eucharistie ihany koa ianao, ny famakinany mofo zay manambara ny fifampizarana sy ny fifandraisana aminao. Mifampizara ainao aminay ianao, nomenao anay ny ainao amin'ny alalan'ny Eucharistie ka engane zahay mba ho tabernakla velona ho vonina ihany koa anomeny ainay ikasaka mandrakariva ny soa iombona, ifanasoa ifanasimbana nezay ka iova ny fifandraisanay amin'Andriamanitra, iova ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona ary amin'ny zavaboary. Dia ho tanteraka ny ansoavo ny hika nataon'ny Papa mba olo raika tokoa izahay frately tody. Ry Jesosy Tompo, ampianaro izahay ahay fampizara sy fanompo, engane ivelona ny oatra nomenao anay izahay. I masina rireninay io, masindray Josefa io, mivavao anay mba ahay andray an'i Jesosy amin'izao paka izao ka iova olom-baovao hoe ove missionnaire tabernakla velona. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy
lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.